sehatry ny fizahantany ndray kosa tao anatin'ny taona maromaro zay dia mihena ny isan'ny trozona ao anatin'ny ranomasina ao ranomasina izay manerana an'izao tontolo zao moa izany ho antsika eto Madagasikara manokana tsapainy koa fa dia mihena ny isan'izany trozona ao anaty ranomasina izany ity trozona ity anefa dia singa iray mampitombo ny mpizahantany raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Zato taona lasa zay dia manodidina ny roa hetsy ny isan'ireo trozona manerana zao tontolo zao. Ny hanao en'alina nefa zany ankehitriny. Misy 2 kosa ny karazana trozona miampita taty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe indianina ary tafiditra ao anatin'ny faritra andalovan'izy ireo ny Nosy Sainte Marie. Tombontsoa amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara zany. Isan'ny voatra tokoa zany resaka zany nandritra ny lanonana fampahafantarana ofisialy ny festival de Baleine izay nototosaina tetsy amin'ny hôtel Ibis Saitsy Akorondrano. Akalazaina ny 4 hatramin'ny 12 Jolay taona 2024 any amin'ny Nosy Sainte Marie ity hetsika goavana ity. Isan'ny tompon'antoka amin'ny fikarakarana zany hetsika zany ny Hisetamada sy ny Bureau national misahana ny fizahantany na ny ONTM. I Julien Lepers, ilay mpanentana fadadaza amin'ny fahitalavitra frantsay, noraim-piany i festival de Baleine 2024. C'est préservé, c'est à découvrir impérativement. Et je discutais avec des gens d'ici hier soir, on me disait oui mais le pays est pauvre et tout ça. Je pense pas du tout ça, j'aime pas beaucoup ça d'ailleurs. C'est exactement le contraire. Le pays est très riche. Madagascar est très riche. Je pense exactement le contraire. C'est le coffre-fort mondial de la faune et de la flore. Nirotsaka tseratra tokoa i Julien Lepers ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ireo biby sy miha-lany tamingana toy ny trozona. Maro hetsika hanamarika ny festival de Baleine taona 2024, isan'izany ny filatrona, fampisehoana rindran-kira ary ireo lalao ara-panabeazana maro samihafa izay andraisan'ny himpon'ny Sainte Marie anjara. Tafiditra amin'ity hetsika goavana izay ho totosaina amin'ny volana Jolay taona 2024 ity, ny fampiroboroboana ny tontolo iainana, ny fikarohana ara-tsiantifika, ny fampandrosoana ara-toe-karena, akoatra ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany.